mistery nosoratany Nahas sy Itokina hovelomin'ny antsaravaka eo ny mianjanirina anjariliva miaraka amin'ny faly rakoto ary sinaiza rolan ramanatsonina ndray feo anjariliva ny nanatotosa andro fahatelo amby folo ondray taonjanona indray ry ty orana raha voavantany votafiditra tatao anaty fiaritsika eny tokoa manany ihany mihitsy ilay andro hitako oay andraso ekifa misy miantso azany tena olona tsy azo elany ty miantso atiry dia mondra marina raha afaka hivoaka indray raha mangataka feonana amiko io ray sara aloha dia hoeny eo e allô bonjour monsieur Gaspard ça va bien et vous io ary le efa nahiko tena tsy afaka mivoaka indraiky izy ary dia mondra olona tena tsy azo elana mihitsy mantsy le raha misy miantso ateo tena miala tsiny fa ohatry ny hoe nanelingelina fotsiny ahy ka tsy maninona ka mety amin'ny fiten'ny olo-masina ihany angambontsika vo afaka ho any aleo ary izany amin'izay e sady manararoatra manaty boninkazo eny koa tsika amin'izay madamandra teo hitako malahelo mihitsy asa manahany amiko dia mondra fa tsy manina izany ahy e tsy alahelo ny saika andehanako tany fa fifaliana satria nisy nandimby ilay zanako izy sy ny fombany nisy nandimby ye fa nisy nandimby ahoana moa fa tsy azoko ajanony ihany aloha izany fa zao tokoa e afaka tonga dia mandeha mody indri rehefa samy voahelingelina ihany za aloha hiverina indray an'ilay olany antso teo tsy nisy voahelingelina izany re teo madama ka ahoana aiza aloha dia mondra izany no ateriny ye aza misahirana ny amiko rehefa ajanony eto fotsiny tsy maninona tsy maninona ho aho izay ary fa any ampiasana indray meona e eny ary fa dia mahazo toa madama e mba hanaovana spaghetti iray au fromage ange azafady e dia asiana crêpe anankitelo misaotra otry ary tsy fanjava fety tamin'ny manantona anaty tena izy tokoa ary mety izy ihany izany le tazako tamin'iny andro aviorana teo iny fanjava malalako ary maninona no mitokatokana eto e mba mitokatokana koa indraindray e oay inona tokoa aloha no haninao e zany aza misahirana re tena mbola voko be mantsy za io ary izy tsaratsara akanjo afa-baraka tena diniko ny namerina n'ilay akanjo tamin'ny madama oay to taitra be ianao ry dia mondra aza esorina tsony fa tena mety be aminao nge fa resaky ny tezitra ary veny ianao izany tsy zany rehefa efa fantatro ka zany ke tsy maninona e tiako azy iny raha hoe anaovanao foanako akanjo tsy avy e anaovako foana fa ianao koa sendra nangatsiaka dia nampanaova madama anaty ary hafa kely kosa le marikany eny tokoa izany efitra ive izany ony ohatrany hoe mitovy endrika amin'ilay soratra teo amin'ilay taratasy madama voatondrako nody izany le izy zany ve mety marika tena tiany zany iko tsy izany loatra nefa mifahalalako azy ka nefa velao any izany ka fa ahoany mba ato izy kely rehefa miteny e fa inona ty manao resaka tsy lohbody ty ka sao raha tsy sainy eo indray ianao koa aza ny tena mpanao resaka tsy lohbody amiko nefa rehefa atao tsy matanty aleo esoriko mihitsy ty ka aza esorina rery dia mondra aza piahy fa zange ho a tsy maninona izany e tiako angendry ity dia azany aninona tsony ary moa za e saika ho teneniko teo dia hoe mety fanavoezana ny anaranjanany angambo ty soratra FJV ty tsy haiko hoe inona ilay fanalavana azy fanjava reny fanalavana an'izany jereo fa mbola mianiany any ianao eny e raha fanjava tokoa izany ny anaran'ilay zanany dia meko azy ihany izany ny fitiavako dia eo ianao sy ny tranonao to ve fanjava zany eky ny anaran'izany olona izany ry malala tsy azoko mihitsy koa ianao ty inona izao ny tanjonao amin'izany efa fantatrao fa tsy misy atakaloko anao izany na dia ny zanaky ny patron ako aza kanefa mbola ilainao fanahy foana ny ala efa nyzavako hatramin'izay ihany tiako tena marina ve zany ry dia mondra niniko idona ningo kiandra dia za foana ve no amponao eno ianao mandrakizay misaotra ke malala misaotra betsaka fa tena tsapako loatra amin'ny fitiavanao fa zany eo ihany fa teninao andro any
ka zangery de mora tena mbola io indray izay indrainy ianao izay mba io moa hoe ianao izany dia mahita ilana bala foana tsy dia amin'ny forma re za io ny tena mariny ohatra mahavesapesatra izany ny lohako kanefa ny any aminareo fe tsy mbola lavitra be tsy lavitra izany ka andao moa hoe zao ary aleotsika andeha taxi le misisika bus mantsy tena tsy voako ahoana mety amin'ity ndao ary fa tsy maninona e alohako mihitsy ny fre mila terinao fotsiny dia izay mba hafahafa koa le chauffeur teo ka lazay fa mitsikitsiky be foana indray hoana tao ariana tao dia efa ohatry ny reny hoe izy reny eriny ny tsikiko ka mba te hitsikinao kosa ry izy izany misy tsy manaiky kosa aloha andro andra tsy aterinao hatreny am-bavahady ianao tia koa raha mba hianta ary de mondra ka iza mozy ianao ny antahantahako eo raha tsy tiako e andao ndray ary dia mondra neny ary inona ho anina ela be andry tao am-bavahady tao e efa ela ihany mantsy izany nitazana andry eto am-baravarakely teto anga tsy hitaneny le olona nresaka tamiko teo tsy hitako indray izany fa iza nefa no nresaka tamindry tao ivelany tao e ny fanjava re nanatitra ana teo izy ay ve ary tsy voamariko mihitsy dia maninona zao raha mba nampandrosoana le olona ka tsy nety izy fa manaraka hony eny efa tsara izany matoa manaiky ny anatitra andry izy fa mety hoe sarokenatra koa ngamba ny anao lahy dia tsy samandroa zao fa hitatarako zavatra tokoa any eny hoe ahoana retsy ka le vonikazona izay mifanjavana apetraka teo amin'ny latabatra madama hosorana anazy re tsy napoziko be le fihetsem-po madama nahita azy anga fa ahoana nefa ozy le madama nareo e andrasa ange tantaraiko aneny ny fanjava sambatra be aminy da neto atratranao dia mondra efa tsy afyafy amin'ny fitiavana izany so ianao manomboko zao fa hiaraka aminao enydreteny foana amin'izay ho eo anilanao mandrakizay ary tsy ho ela dia apakatra anao mivady izany very fanjava faly loatra raha izany tokoa ny tanteraka satroko foana ionda neto atratranao fanjava ifanerasera matetika amin'izay tsika manomboko zao tsisy asakana fa hofahanako asambarana lalandavy ianao misotra fanjava iza koa moa nanakana fitiavantsika eo nofy koa izany ka nofy ka ty onda ny tia ny maty ny fihiniko tato mampime mihitsy satria tiry tia montra ka ampitapitapesy ny fitiavana mihitsy aleo eo manayasa amin'izay ka way tena mialatsindry raha misay maika loatra koa dia voadonako ianao tsy misy tsinonao re zany za koa za mba tsy nijery lalana koako ohatra fa inona indray le no ataonao vomaraina aty ampiasananay aty ianao ranga migafy aza misoso eo aty ampiasana aty mihitsy alofa so hita madama dia mahasosotra ka aleo aloha ianao ateriko any ambaravarana mihitsy fa raha pitso-tandrosika miresaka tsara izany ka tsy misy ka fa avimana raha malaky fotsiny ka ary zao tokoa fovodiniko fa iny ova tsy toy ny isan'andro fanjava tena ny haingo be sady nanalany kely koa angamba izany volony izany ny fofona ranomanitra moa mamerivery ery vo maika apapo izay aloha fa raha tandrotsika sy ianao miresaka tsara fa aleo aloha hiasa tiako ianao dia mandehana malaky moa hoe isy atsikaritra eo ihany tsika dia mondra tsy misy azoko ange ianao koa efa lazaina hoe andana aloha fa mbola misisika miditra ihany za koa tianao fa ny anton'le fihetsika amiko ange nohatra tsy dia mahazava loatra eny faly anaty izany aza andao re ara ivoaka fa tsy maninona izany aza mahasositra eo moa efa hoe tsy maninona ho fa tianao voraka amin'ny asako azy izany miaraka foantsika fa ny asako tsy maintsy tandrovako ka mila miresaka matotra aminao ary dia mondra ianao tsy inona milaza fa tiaka nefa zany re no tositositroko ao fa inviteko ianao dia any amin'ny toerana milamindaminy tsika miresaka rehefa mazavany amin'izay dia ateriko aty any ianao fa aza matahotra raha toandro moa fa tsy tia hita problème eto nge za tiako ianao dia izay eny ary ndroany marina n'olotra sambasamby fanjava mba nanolo tena noroka fa ohatrany tsy tompony tenany izany ho aty izy androany
sady amin'izay ila tsy ho hitan'izay asiany ny tongony fa ohatry ny hoe manavao be andray ny fihetsiny ohatry n'ireny hoe samban'ireny koa ty izy miresaka amiko. Zay ary zany ianao raha teo moa hitako ato foana fa tena sérieuse ianao teo a? Eny ze fa aza tonga dia midikiditra be ato ohatran'ilay teo tsony fotsiny ho iny izy eny fa laza efa fanjavitsika manana fiara sady amin'ilay rehetra mihitsy nareo sécurité aza atao manajanaja be azy ery mety natahotra angamba ngarainy hoe so lasan'ilay zanaka madama dia voatery izy ny etsiketsika kanefa raha zao mitoy mety io zany indray no sary-piaro aminy tena mistery ka iza monina napo hoe hay olona tena manana ny maha izy azy ohatr'izao fanjava raha tsy izany tokoa ve mo vono ahy miperatra volamena tsara tarehy be iny. Bonjour madame. Bonjour. Avindriva ato fa efa hitandriva aloha ilay tovolahy teo Tovolahy iza moa zany madame? Ka tena vao ianao zao ny ao natamiko androany ankoatra ny agent de sécurité ko. Ndry kosa ato dia mampiomehy mihitsy ka nareo roa kely aza tao hitako ny resakako sady taony fandray tsara sady ny tadin-dokanga raha ny fandinihako azy Ivele teo hoe madama koa zany to manam-panantenana indray afa ho tanteraka ihany angamba ilay faniriko ny amindry fa zao aza miafahafy zany rehefa atao ampiasana fa zondriny miresaka amin'ny olona fa tsy gadra kory indriny ho ato mety zany mantsy no antony nanosy tosehndry azy teo eny ary tompoko dia raha misy dia lesiny sisa na hoe misy programa ivelan'ny toeram-piasana dia afaka mangataka permission foana indry dia mahazo mandeha aza manafa tsy hokitiana ny karamandry ndry rery ihany no avelako manao an'izany ato zany ve madama? Eno fa misy inona madama tena manao zavatra mihoatra mety amiko ohatr'izao foana ianao eny sorako foana aloha ianao na dia izany azy ka aza be fanontanianany amin'izany re mbola betsaka noho izany aza no ataoko amindry rehefa tonga io izy dia raiso tsara aza mifampiafahafy izany nareo roa fa inona marina ary ny tia madama tongavany dia midika ve izany fa tsy sarotiny amin'ny fahitanana izy fanjava miaraka izy dia efa fantany ve izany fa iny no olo tiako nefa sy izy to tsy taitra na maneho fahadisopana tenana akory fa ohatrany hoe faly be izanyko nefa aleo no mody akena foana eny ary rery madama dia misaotra tompoko fa hono madama miaino indry nary le zanako angao madama tsy nanaraka anao aty indray sa le monsieur Tolotrino izy kanefa to tsy izay akory ary le anarana nolazainao tamiko tsy monsieur Tolotra ka niaraka tamiko tokoa izy fa mbola nisy dikelina lehany tany amin'ny province dia izay ny tsy nahitanareo azy tamin'iny andro natongavako iny ve fa efa te hita azy zany ianao nareo azy efa mifandray besahatoko madama koa mba fanontaniana fotsiny reny efa fantatra nge sy aho hoe madama eo ianao sy ny zanako fa fanjava-bogosy kely koa nefa miandry inona foana koa ary ny antony jerijereny reto mpiasy reto ana ohatr'izao sady ohatry mitsikitsiky sy manajanaja be azany daholo mety nahita ny fanjava lenanao netinety teo angamba dia manatsafa fa mba inona tokoa ary ny asan'izy iny fa le zanaka madama ve zany mbola any amin'ny province any amin'ny anexany orinasa tokoa sa efa eto nefa maninona no tsy hitany serana ato ampiasana mihitsy Oji, assistante madame ty miantso ty. Oui, allô? Mba iza koa zany? Miandry anao ivelany ao zany le olona fa tsy niditra. Ka ny asako ange ato be da be. Ho raisinao ny asako? Madama ve no miteny an'izany? Ay, ok ary. Merci. Mba iza koa ary zany. Fa tsy fanjava ve io ao anaty fiara-miandry ahy io tsy ery izy mianakavy ao ampiasana fa reto tazana mitsikilikily reto daholo aleo aloha ezahana tsy tononona ihany le narany sao dia ataondreo fanalany eo vao afa-baraka ny madama eo ka zange waka tena mbola perinasa tanteraka rehefa ora ohatr'izao demondra tsy aritra tsondre tena faly loatra
inona moa izany no tokony hafalifaly anao eo ka? Tsy naposiko avy hatrany dia hifandray be ohatr' izao tsikako. Tena tsy naposiko e. Sady ianao ka tena mahafatifaty be mihitsy. Fa ny fahitanao hatramin'izay izany tsy nahafatifaty. Ianao koa izany. Fa tena tia tokoa ve aloha ianao ty ha? Ny fahaveloko aminao impiry koa ary izany vao tena ino ianao e. Dia mondra andeontsika andeha resto dia any miresaka tsara ary e. Andeha resto? Sambasamba. Fa misy inona nefa e? Sa aizary ny tianao e? Andao any amin'ilay akanjo-pitiavantsika. Ay ve misy an'izany koa e? Mba hoento any amin'izany akanjo izany ary aloha e. Io indray ianao ilay manany ihany. Ohatra ny reny hoe dia vahiny be ireny ery. Eny e, mahafinaritra rehefa tsy mihafahafa amiko ohatr'izao ianao. Fa misy inona loatra ary ety amiko no ataonao tsara dinika be ohatran'izao aza any ary ohatra ny fimezana fotsiny ireny nasetranao ny fanontaniako e. Fa mahasarika be kosa aloha ilay fitsikinao e. Izany re ohatra ny hoe niova be izany fotsiny ianao. Fa niova ahoana koa ary hitako. Fa andraso vetivety aloha ampandray kely ny ao am-piasana hoe voaka kely hisakafo dia rehefa kelikely eo verina. Efa vita resaka ireny amin'izany fa tonga dia miakary ianao anaty fiara. Efa vita resaka ahoana koa? Efa nera tamin'ny madama re za dia nanaiky izy hoe hoentiko kely aloha ianao e. Io be vazivazy manatsosotra zavatra io ihany mahavoanao Ka andaso ary ange atsoko mihitsy izy rehefa tsy mino ianao e. Dia ao fa ho atao main libre mihitsy ty. Niantso amin'ny madama. Allô? Oui, allô? Ndrekako io tao tena feo amin'ny madama tokoa. Sao kosa ary dia mpiara-miasa amin'ny madama ivelan'ny orinasy ity fanjavy ity fa mody manafina amiko e. Dia noho izany koa ohatra nahatafidirany tao am-piasana indray andro ry. Hitanao? Izay dia milamina ny resaka. Ka midira amin'izay ary ato anaty fiara e. Zary momba gagako. Fa taiza aloha nahazoanao ny numéro amin'ny madama e. Sady ohatran'ireny hoe efa mifankazatra be ireny ery ny fandrenesako ny fomba firesaka reo teo. Tena sasay ianao ity ka. Tsy haintsony izao izay any an-tsain'ny madama any. Inona moa ny zavatra tokony ho sainy eo e? Kolona be nge ny madama iny e. Zao ka izany vao fantatrao ka. Na dia izany azako. Ka andao amin'izay ary any amin'ny resto tsika miresaka tsara. Andeha resto. Maninona rehefa raha any amin'ny toerana kalkalma isika miresaka e. Zara teo tsy mbola noana. Ka andao ary tsika ho any amin'ilay zaridaina ny teneninao e. Izy any mihitsy. Aiza ary izao izany io. Dia hoe anao akamantatra ve? Ianao ty tena tsy naposiko ohatr'izao mihitsy ka. Fa maninona anao izao zaka sa diso fanantenana be ianao fa aiza horrible be kosa ianao aza tena BG be ko. Za zao ve raha milahatra aminao hitany akory? Tsy misy an'izany re. Ianao aza kay tena tsara mihoatra no nieritreretako azy rehefa tena hoe hita mivantana ohatr'izao ko. Rehefa mivantana fa hatramin'izay izany tany anaty nofy. Lehibe any ihany keliko ity. Fa ianao kosa aloha dia tena tsy nahaposiko ohatr'izao mihitsy e. Tsy mihafahafa mihitsy sady mora ifandraisana. Ary ny tena nafaly dia tsika samy tia avy hatrany. Angahoana ianao mbola tsy mahatoky ny fitiavako ihany ka. Izay za vao tena mahatoky ka. Oay, tonga tsika. Io eny ilay zaridaina. Andaso vetivety ary fa ho sokafako varavarana ianao e. Efa ela tokoa izay tsy nankenesako tetỳ izay ka. Jereo fa namelana daholo ireo voninkazo mifanandrify amin'ilay fipetrapetrahantsika. Fipetrapetrahantsika aiza moa izany ka? Andao fotsiny hoe ny fahazabeany ihany eo ka. Eto ve? Ka maninona nefa raha etsy amin'ny seza tsika no mipetraka Andray, fa maninona anao indray izao eto ka. Eny ary Fa misy inona nefa e. Tsisy ninona ka. Ka mipetraha amin'izay ary fa tsy lozanao mijajirika fotsiny eo e. Dia aleo za mba iondakondana eto amin'ny sandronao eto. Jery ange reto voninkazo e. Mahavelombelona iny ery. Tena tsara tokoa aloha e. Mety no le orana avy matetika angamba dia mora namelana. Ary ve misy olatra kely ty tananao ty e. Izay vao tsikaritro. Fa naninona io? Mahita amin'izany mbola kely io akia dia io namela olatra io izy ko. Ao ary asiako ba kely amin'izay afaka e. Tsy hafeniko anao ry dia mondra fa
mitarika alahelo any ny fandehanana eto amin'ity toerana ity aza asiana alahelo izany sony kosa aloka fity eto na afaka ny alahelonao raha mba fantatrao mantsy nefa ianao dia makafina eto ery sa asa mety fandrofiana ihany angamba efa hoe avelao azy zany ho any oay tadio aveza koa iny aleo aloha hialika eto tratranao ka tsodrany daholo ilay zandry dia mondra aza matahotra fa nandalo kely teto amintsika fotsiny ilay izy dia levony tadio manditsoka be inko nandalo kely fotsiny ahoana oay indray le rangabe miteniteny foana ndao hiala teto aingana ka rangabe aizy iny manantona antsika iny le mpampiresaka na eto foana fa angadala izy iny lazainao fa hoe miteniteny foana sady hitsoahana ohatr'izao ka ie adala mihitsy sady ianao ihany ary nyteny tamiko hoe aza miresaka amin'ny olona ohatry reniko andao fa ina ary mampiazo azanao eo tena tsy misy azoko anke izany lazainao zany ka soary dia afangaronao amin'ny olo-kafa aty sa efa manana olo tiana tokoa anao dia mifangaro ny lohanao ka zavatra nytonono ny vavanao zao ve dia tsy tsaronao tena tsisy azoko mihitsy ange zandry dia mondry maninona mora andrasantsika eto izy dia hoy teo izay lazainy andao any anaty tobila dia any miresaka ka tena mpilalao ody mariny ty rangabe ty ka ny zavatra nandrarany fanjavaza matsy tsy tsarony akory sady ohatrany hoe lasa manavao resaka be zany zay zay hitako ka vokatry ny nandresako an'ilay zavatra ny fona avy tamin'iny daholo izao raha azoko tsara nge zany dia efa pakeo amin'io toerana io ianao dia inona koa zao no antony hitsoahanao an'iny olona iny ka tena marina ihany ngamba le ahako amin'ny indrangah iny hoe ahoana ka hoe mpilalao odiko mpilalao ody ie mais eo tsara moa fa dia ianao ary ny ahiko voany voalohany eoko tsika angamo maninona azo no asiny an'izany ka aiza na lalanao raha hisopatra antsika mihitsy ny tanjony hisopatra ahoana koa hoe olona samba ny voahita ny vidy hosoparany ka tena mitony mihitsy aloha ianao fanjava fa ao tsara ve ianao ty andriamanitra fanto tsara ihany fa saika mivily tany amintsisy angeny fiary aleo angambontsika ody ry dia mondra fa marary anga ianao sa misy inona totera tsemboka vetivety teo tsy informa tampoka tokoa ary dia mondra andao ary aleo mody tokoa raha izany dia mondra misy zavatra tiako anontaniananao mifanto tsara amin'ny familiana mihitsy aloha ianao ka tena fangaronao mihitsy zay ry dia mondra zay avo tena mino mino inona ianao fa inona daholo re zany ry tompo tsy manameloko anao ary dia mondra tiavo sy ajao le olo tianao fa na ny anarany aza tsinona tsy afaka ao ambavanao enona dia nilazainao anarany kozainao azy mialatsiny aminao koa nefa satria nanafin-javatra taminao mba alalako tsara ny tomponao tena tsy misy azoko fa misy inona anontanoan'le fanjavanao hoe tsy manometsiny anao satria zany tsy nahalala tsy tiany ao fa tsy hanelingelinanao tsony dia mondra aza mandatsaka ranomasony amin'izany zany diso kanefa kosa raha sitrako dia aza atao mampisy elanelany eo amintsika izao dia mifona fa nanao fangalam-peritra aminao za sy mama ianao koa inoko fa efa mahafantatra ny marina fa mody tsy mahalala fotsiny nanantena hoe tena tia tokoa ianao ay mety ena maso fotsiny ina loatra ary mahazo ny fanjavy ty tena tsy misy azoko izay lazainy misafotifoty be trano hoe mirediredy hafahafa zany kanefa nge izy mbola mahavita mamily fiara tsara ihany tsy mahateny ntsony ianao satria tsy nahafeny vavanao na dia zaza miresaka aminao dia mbola ny anarany ihany tsy afaka ambavanao fa bon tsy haneranao na dia hoe samy ty azytsika joly ny tiavinao talohako hafa ihany moa tsy zany vehivavy hoe manajy an'olo tiany zany raha misy olana na ohatr' zany dia aza misalasala manatona fa eo foana namanao aiza ianao no aterana ale za hialy eto fotsiny ka fa tena ao tsara ve ho ahy ianao oy aza manany amiko ka ao tsara na dia isy fanantenana kely azy za angery arrête s'il te plaît ajo fotsiny ho ataminao ny olo tianao dia zay
Mialeto zany ianao. Fa eto amin'ny manodidina eto angano misy ny tranonareo ka? Ary moa zany iziko. Na misy ny tranonay aza tsy tadidiny intsony. Tena azo ny zavatra mihitsy fanjava-tika. Tena tsy normal izao. Demondra. Eto fotsiny amin'ny ala e. Demondra. Demondra. Tena tsy niherika akory izy marina. Dry, fa ino ty mampitomany Andry? Fa misy inona Demondra? Tantarao fa jereo angety indrira tsy mivoaramena ohatrin'inona e? Loza ry neny a. Dia Andry zany mino hoe voan'ny fahaverezan-tsainy fanjava. Tena ahoana nefa ny mbola mahatadidy Andry izy ka? Ka na zako aza ane mba fanina ry neny. Tsy mbola nanao ohatr'izao zany fanjavatra amin'izay nerahanay. So tokoa saroka efa nahita tsaratsara noho Andry izy dia mody mila vaniny fotsiny. Sarotra inono zany ry neny a. Asako. Tena misy zavatra mahazo azy iny mihitsy. Izay no nilazako hoe sao dia mba voan'ny misavy ny lerangabe iny ary izy. Fa nga moa ilay fanjava ny delira sa ny teny zavatra tsy voahevitra ny lazainy rehefa voan'ny mosavy. Sady anga koa izao olona rehetra izao dia ho azoazo ny mosavy mora foana ohatran'izany daholo ka. Tena tsy haiko ry neny a. Oay, madamo tia mamerina miantso ity fa aleo angamba aloha resiko vetivety kely. Dia tsara ny ranomaso rehefa handray an'iny telefona iny a. Allô? Bonsoir Demondra. Manao Andry ao? Fa za moa maninona ka? Sa aleo ary rapiditsika miresaka tsara raha mbola tsy mazoto Ndry e. Zany a? Zay fa bonne soirée. Ianao koa madame? Fa resaka inona ary zany? Dinga koa moa fantany ny olona koa manontany izay mahazo anahy izy. Tena hafahafa ka. Zao amarina vao mahatsiaro noana. Eny e, miadalako ihany no nahatonga an'izanyko. Efa impiry moa neny ny antso sakafo teo fa dia niloza konikonetaka tato fotsiny. Firy tokoa moa zao? Efa miraika amby 10 ralina kanefa mbola tsy azo tory ihany. Maso amin'izany bongo. Ohatry, iza koa izany tsy mahalala fomba mitoraka varavarakely amin'ny andro alina izany. Andraso hoe tsikolovina eto. Andray kiako io, fa tsy fanjava ve io mijoro ao ivelany ao io. Andraso hoe sokafako moramora ty varavarakely ty. Fanjava? Fa maninona ty amin'ity alimbe ty koa ianao? Raha eno ny dada teo angamba ny anianao an'io tamboho io dia asa fotsiny. Nanao bisotoraka izy dia lasa. Tako n'ilay garageny dada. Salama ry tovovavy a. Zao a, tsy ho ela intsony dia ho fantatrao ny marina rehetra. Efa le endriny nofo sy rara teo no niresaka taminao. Hitako tsara ny fifaninanana nisy teo aminareo omaly. Aza adinoina nefa fa eto foana hanampy anao. Avelao afa tsy te henonao sy zelazainao tsony e. Mety ianao mihitsy angamba no antsoin'izao zavatra rehetra izao. Eo ianao dia mbola mody manatsafo eo ihany. Tsy azo koa hoe inona ny idiranao lalina amin'ny fiainako. Zao hoe tsy sopatra ny fiainanao velively akory ny tanjoko fa hanampy anao aza araka ny teniko taminao hatramin'ny voalohany. Ary everiko ihany fa manambitana ianao matoa ny faneritra tamiko. Fitan-dratsy angambe. Raha mba fantatrao matsy fa na ny olo tiako aza ange lasa tsy mahafantatra ny anarantsony. Mahainao moa zany. Ka mbola maro tsony ny zavatra tsy mazava aminao e. Eny e, azava aminao tsy ho ela ihany izy fa ity aloha raiso ty numéro ako ty dia azariana fa tehirizo tsara. Aza moa. Raha rotonao foana ohatr' izao ny hanomezanao any numéro anao. Fa mba tena afaka manampy amin'ny olako tokoa ve aloha ianao e. Eny e, fa izao a raiso fotsiny aloha ty ilainao iny a. Eny ary aleo raisina ihany. Atsoka ianao raha toka mbola hafahafa fanjava. Sao mantsy mba ianao tokoa no mahavany olany. Inona ny antsoinao ahy madama? Mipetraha mihitsy aloha Ndry. Fa nisy inona fa ohatra ny endratr'endratra be izany ange ianao e.
Tena misy zavatra hafa tsy mazava amiko ka ilako fanazavana avy aminao maika dia maika rery dia mondra. Fantatra be angano feoko maly hoe avy nitomany sa inona mahatonga anao anontany an'izany? Tsy izany mihitsy ka. Fihinana nampitomany Andrimaly? Ka tsy misy inona ka. Ento ary ny resaka ao e. Izao ry dia mondra. Tena mistery amiko ilay vazin'isy rozy mena ny menao. Fa lasa aiza tokoa aloha ilay izy teo e. Fa misy inona madama? Tena maizina amiko marina e. Dia mondra, nandalo tato amin'ny biraoko ilay zanako dia tsy haiko hoe inona no nahavoatona an'ilay izy teo fa dia vaky niparasaka tamin'ny tany ilay vazy. Ary toy izy ny teninao madama fa miainanao nge izaho e. dia mondra, aloha tonga eo mihitsy ilay zanako dia ho fantatry indriny marina e. Nanafy ny zavatra tamindry koa mantsy ihany tena marina. Dia lasa nanao fangalam-perina reo. Ho tonga eo izy hitondra n'ilay zavatra hitany ka nampikorontana ny lohana mianaka hatramin'izao e. Efa eto ange izany ilay zanakao e. Ie, efa eto izy ka. Fa tena mbola tsy fantatry dia mondra tokoa ve izany sa azy? Eny e, tsy mbola nisy fotoana tokoa moa nampisehoko ny sariny tamindry. Fa efa ho avy eo izy dia ho fantatry ny tsara amin'izay ka. Efa nifampiresaka ihany nareo fa tsy fantatrao fotsiny hoe sahaza ilay nanoloananao. Ny fanahiniko sy nampahafantarina anao mihitsy moa izany e. Ahitako ny tena fihetseham-ponao. Tsapako ihany hoe diso ananao an'izany. Efa nifampiresaka tamiko hoe monsieur Sahaza? Eno a. Dia oviana? Efa ho tonga eo izy dia ho hitanao e. Fa hono ary dia mondra? Eny tompoko. Vazy sy voninkazo ihany ve no napetraka ao teto amin'ny latabatra sa nisy zavatra hafa? Fa ahoana tompoko? Izany manatona izany angamba izy fa leo aloha fafana ny ranomaso. Anisan'ny zavatra tena tsy zakany mantsy ny mahita amin'ny tomana ohatr'izao. Mama, afaka mandroso hoe sa mbola mandray olona ianao? Mandroso ianao Sahaza. Ianao raha teo no andrasanay. Miala tsindry mama fa somary elaela kely vao tonga. Oay, dia mondra, fananiana tampoka teo koa re e. Oay Sahaza, ampio aloha e, torana ilay zanak'olona. Sao ary ilay efa nahiko. Sotsika daholo izao. Fananina ianao? Ndraso, aloha bataiko azo toerana izy. Dia koseho aloha ny tanany e. Jereo. Dia mondra. Nilatsaka ao azy ny ranomasina. Aleo angamba hitsoina dokotera izy ry Sahaza. Andriamanitro, fananina teo ary ty zanak'olona ty e. Mifonjay ry tompo raha toka noho izay na tonga an'izao. Iny kosa fa nihiratra masony ka. Dia mondra, fa maninona ianao e? Fihinana nataonao aty. Maka mihitsy aloha any ianao ry dia mondra. Raha tsy voatatiko teo azy angamba ange ianao dia asa fotsiny e. Ty aloha ky misy rano ao sotroy. Fa maninona no ampijaliana ohatr'izao? Tena maizina amiko ny tany aman-danitra. Tsy hitako tsony izay eritreretana. Fa mampijaly ianao ahoana moa zary dia mondra? Aza miresaka be aloha ianao ka marina e. Apaka ho toerana tsara izy ry Sahaza, azo rivotra. Aiza marary anao dia mondra? Sahaza? Fa Sahaza ahoana moa ianao? Sa ve izany efa malahelo loatra n'ilay malalako dia mampitovy olona? Tena mbola tsy ho tsara ny sendry mama fa aleo angamba hiantsoana dokotera mihitsy ka. Aza hiantsoana dokotera izany aho ka. Za ange tsy maninona e. Aza miala eto anilako ohatr'ilay malitsony fotsiny ianao. Fa inona marina ho any nataonao tany aminay ao maly alina e. Eno fa makahina tsara aloha. Dia koa ny rano sotroy fa tena mbola tsy ho mihitsy nge izany sainao izany e. Madama, izy ianao teo? Ty ahy e. Madama, izy mifanjava. Ilay olo tiako. Dia mondra, ahoana tsara? Ary tao tsy mamaly madama fa nipetraka indray e. Tiana kosa mampilatsaka ny ranomasina madama. Azafady re madama. Efa izy miaraka amiko fa tena miala tsiny amin'ilay zanakao. Efa lasa mifanjava ny foko. Dia mondra, tena io tovolahy io izany ilay lazainao fa fanjava olo tianao izany?
so kosa aza dia afangaronao amin'olo-kafa ny zanako e. Fa zanako ahoana madama? Fanjava io manoloana antsika io fa tsy misy hoe sahaza zany. Sa zanako ao zany fanjava? Io rery fanjava mba hazava ho azy a. Tao tsy mamaly ianao ry fanjava. Tao an-dranomasinao fotsiny no mijohy amin'ny tavanao. Fa naninona teo tokoa nefa ianao e. Tany le zanako madama tokoa nge hono le peratra nomenao ry fanjava e. Tia mondra. Finona daholy ary mahazo anareo e. Dia maninona koa any finy madama mafy ohatr'izao. Madama, mba te ahita an'ilay miosy sahaza zanaka ao ah. Nazavako aminy fa any fanjava le peratra nataoko tao anaty vazy iny. Efa tiatanako ty le peratra ry demondra. Tsy mila miantso an'izanizy zany tsontsika. Fa ahoana ry fanjava? Andraso tokoa fa hitako nevitra. Mba halalako hoe rediredy fotsiny ve zao sa ahoana mariny. Demondra, mba azonao tantaraina mama ve ny fomba niaona antsika sy ny fankalalantsika hatramin'izay ka hatramin'izao? Tia fantatra ny momba n'ity peratra ty manko izy. Mpimaso asa. Ay, aleo ary fa ho tantaraiko e. Ary maninona hoa madama ny latsatra ny maso foana e. Aleo ngamba zao no atao e. Iantso an'le rahalahy ambadiko aho dia miara-miresaka amin'ny any an-tranontsika. Dia mondra, aza le efa lavitra ny fisainany. Iny fa na dia samy mbola tsy mahalala an'izay tena marina amin'izao tantara izao azy tsika. Eny ary e. Etsy ary ho tantanako ny tananao e. Ary tena goavana be nge le trandro madama e. Ny zaridaina tsara karakara ery. Ny trano ny mpanan-karena marina. Eny ary, miandry anao aty an-trano zany izay. Efa ho tonga eo zany ilay zao dahako fa dia hiandry azy aloha zany tsika. Ka andao amin'izay ry demondra. Mandrosoa retsy aza miafahafy. Eny tompoko. Ary tonga dia mitari-dalana mihitsy angery fanjava izany e. Manoatra no reny efa zanaka trano reny mihitsy. Tsy niandry amin'ny madama akory. Trano malalaka be io kosa ve kia? Mipetrapetraka iry demondra. Za aloha andeha haka-ranom-boankazo sotrotsika. Raha matoa soarim-panampy an-trano mantsy raha pitsy vao tonga eo indray. Tsy aleo ve alaiko ry mipetraha foana ianao ry fanjava. Mba mampime koa ianao ty ry fanjava ka. Aiza no ahitaonao an'izay misy ny frigo amin'ny madama any. Angatsika ny an-tranonao. Mba justa fahalalam-pomba ry zany e. Reto ary ao. Misaotra tompoko. Fa efa izay nampidirin'ny gardien ao izay kosa angamba ilay olan-drasantsika ka. Aleo aloha tsy hainaiko vetivety ary. Misaotra betsaka ary Désiré namaly miantso mandrosoa ty amin'ny lalindalina e. Izy no Désiré ry Diamondra, Zodago. Dia izy moa zany fiantson'ny olona azy. Dia izy kosa ny Diamondra ry Désiré salama tompoko. Ary ny ova be tonton Désiré zany amin'ny fomba fitafy sy le volombava. Tena saika tsy fantatra. Faly mahafantatra anao tompoko. Diamondra indray efa fantatro ka. Taizaka ny fankalalantsika raha tsy madiso. Ohatrany tsy vaovao amiko tokoa aloha le feo e. Na le endrika aza. Aleo angamba ho isoroko le solomaso mainty fa tao ohatry ny fanina mantsy raha manontoko kely Diamondrako. Andrekako eo. Fa tsy ianao ve ilay mifanena amiko matetika iny e. Tena le ranga hitako matetika amin'ny toerana fipetrahantsika io ry fanjava. Fa ahoana izao ry madama? Havanao zany io olona io. Efa mifankafantatra nareo. Azo lazaina moko. Fa azao e, tsaratsara kokoa angamba raha amin'ny sara toerana nareo roa mialohan'ny zavatra rehetra. Eny ary e. Zao tokoa ry izy roa. Reny mpitsabo sy mpanafaka olona amin'ny fatotra ireny no tena asan'io Zodago io. Tsy midika akory zany hoe nisy namosavina ohatr'izany ray amintsika ireo fa misy trangan-javatra hafahafa tsy takatra ny saina miseho amintsika. Ka izy angamba no manana ny fanalahidiny. Zara teo nanofy hafahafa izay foana tato ato. Ka asa raha misy ifandraisany amin'izany? Raha io rangaha io tokoa aloha dia efa ela ny sisika hiresaka tamiko e. Fa ny tsy nampoziko dia hoe misy roam-pihavanana eo aminareo. Ka izao e, sakavy dia notsaboiko tokoa ianao tamin'ireny saingy ianao moa tsy nanaiky ny anaty naziko. Maminao loatra ny zanaka iny ka dia nanahirana ny andresy lahatra anaoko. Sarotra aminao rahateo ny ino izay lazaiko.
fa zao ngamba ndeha atao aloha e tantaron'ny tsipriany aminay ary ny fomba nahitanao an'ity peratra ity a sy ny onanareo sy fanjava mety azavazava amintsika ngamba orinan'izay ny mistery fonosiny zao raharaha zao ka eny ary somary lavalava ihany ka miangavy anao a mba nampaharetana indray alahady dia izy zany nampanao anao an'iny voninkazo iny teo amin'ny latabatra ie raha arak'ilay nitantaraiko anao teo ary izy koa no nampiteny ana an'ilay teny fisaorana nataoko taminao iny sy nampaniraka anao an'ilay peratra tao anaty vazy andriamanitro oka izay aloha ny ranomaso zareo a fa matoa za eto a ary nanaraka ny ramatoa kely diamondra dia efa nieloelo tamiko ny fanahin'ny fanjava satria mbola tsy foniny eto mbola tsy foniny ny reniny fa na fanjava hoana moa ka raha ny tena marina dia ianao raha zazavavy no hiraka ny mety sojano sy hampandry ny fanahiny ampiadanana tsy azoko tompoko izany ka fa iza ny lodomandry ka mila tsodrano mba lazao amo marina raha misay a tena vonina ny tony sy koropaka tompoko mba lazao reny marina e ka izao ary aleolotsika hivavaka amin'ilay pahary mihitsika napetra ny moramora teo ambony lohako marina ny tanany marina raha mba misy fantatro izay lazay ohatra ny botabe izany fotsiny ny lohako mandrikako eo tomato azy ny jiro dia indray fandrehatra dia misy zavatra vakoa any ambadika an'izany ohatra ny hoe fitaratra nisy nitoraka izany misy mikapoka ny varavarana rehetra matahotra manoatra no reny misy fanaratsy manakorotany reny izay kosa fantsahatra ka andrikako nindary eo izany tsy afa-mihetsika ny vatako manontolo kay tray misy mangetsa mafy be izany kesa kay mitsahatra ihany marina ilay safotofoto teo rehefa vita ilay vavaka sa ve fandroahana fanaratsy ilay nataony teo iny tena efa miraiky tapisako tompoko lahy izy indray tsy masika fa tena mbola tamana eto tsy sary-piaro aminao ihany koa izy fa ny mifanohitra amin'izany aza fa la izy satria tanteraka ny fanirinika fa izy izaka raha amin'izay diamondra ilaza ny marina rehetra aminao amin'izay aza satria efa nahazo alalana avy aminy tonga ny fotoany ka ento ary ny teninao fa tena mitentena mafy ah dia mba manatona amin'izay ianao ry fanjava fa matahotra izany ka aleo izy eo ihany ka atoloy aty aho ilay peratra sy azafady ty ary zao hitanao ty peratra ty hifanjava ny tompony ity ary io manolonanao io no reniny dio akaiky ny reniny io sahaza madama hoe ny reniny sahaza tsy azoko tsara diamondra efa lasa koraza ny fanjava ny arahanao le rahalahy kambana aminy le mipetraka tany ivelany ko io hitanao io tsy hainao nefa nanavaka azy mralahy ka no heverinao fifanjava foana izy mianaka koa moa nanafina fa mba hoe nareo saminareo ihany mifampiresaka sy mifakazata tsy kelikely hay moa lasa ny savoritaka ny rarako samy tsy nisy nanam-po raha verina diamondra dia kambana izy miralahy fanjava le fanodimandry ary sahazy io hitanao io ahoana tsara hoe izany hoa izany hoe niaraka hoe loza marina fa torana indray dia mondra andray so kosa ary dia tsy tokony ho resahana amin'ny tsony zao resaka izao tsy maintsy mazava ary faranana an'io ny resaka ary tsy maintsy mangataka tsodrano io ny amin'ny toerana nandeverana ny fanjavatsika mba tsy ahasarotra ny rarantsony raha piso dia raha pitsanika fanjava trerery fanjava io izy fa mitelira ry zoky eny so angambalona totsika andao alohatsika ho any amin'ndray aman-dreny ny anazava ny zava-misy dia raha pitsantsika dia miaraka makany amin'ny fasan'ny fanjavaka ary zaza ho atao tsy hainao teny mihitsy eny nazako aza moa tena tankina tanteraka tena tsy hitako tsony izay lazaina ary mama mampalahela loatra ty tovavy ty ay ve ka mbola nieloelo teny le rahalahiko dia ny alahelo ny tamin'ny nataon'ilay vehivavy olotiny ihany ve no anton'izao tsy mihina zany amiko dia fanjava ianao fifanjava fientanilako eto izany malalako izany
tomany indray ry mama e. Aza mitomany tsony hoe avy eo eto aminay eto avy. Tena mafy mahazo an'ilay zanako. Dia tsy nandram-piadanana mihitsy izany ilay fanjava keliko. Ty zanako lolako ny tena mampalahelo. Nana tena zavatra iry. Ay olona efa maty teny arahana. Dia sanatria ve ka ny voninkazo ilay natiriko teny am-pasana ihany iny nomeny demondra iny. Voninkazo nafarana manokana avy any ivelany. Karazam-boninkazo mateza be. Ie, le teny am-pasana tokoa iny ary mila averina eny rapitso. Miomana aloha dia andao any amin'ray aman-drenyity zazavavy ity ka. Ka izy azy ty rendrika teto am-pofoko. Sa ve torana indray izy io? Matory izy ka. Mbola hifanjava ny mampandry ny saina io fa zao hoe batao moramora fotsiny izy dia etory anaty fiara dia andaontsika ho anainga. Ka ny tranony aza nge tsy mbola hitanay e. Le carte misy azy ihany no fantatro tamin'ny alalan'ny fisiny. Andao fa za mahita ny tranony ka. An'izay ianao ry zanako. Raha mbola hitako aloha iny vehivavy nampamofo anao iny dia tena tsy amelako e. Fa ny mahagaga tokoa angery sahaza dia ohatra mitovitovy izany ny tantaran'izy roa ireo e. Samy voadonam-pity. Mistery marina ny fiainana ka. Ary ve ny tantaran'izany tamin'ny mama koa demondra e? Ie. Izy io nge tsy mba nanafina ninina tamiko izany e. Ary tena efa nitsiritiko mafy. Kanso moa ilay zanako efa maty ihany niaraka taminy. Okizay ry mama. Andao amin'izay tsika ary anange. Andao. Somary mavesabesatra ihany demondra izany ka. Jereo ty izy fa mamikitra ery. Oe, fa aiza izany? Atao anaty fiaratsika izao ry demondra. Andalana ho any aminareo zao tsika. Ho any aminay? Sao dia sotro rano tokoa aloha ianao e. Okizao ry fanjava fa misaotra. Zao hoe maneke foana aloha se ho antsony hoe fanjava raha izay no ambotony azy zay. Ino a? Tapa-kevitra no any an-trano ihany izany ianao? Enitra demondra. Ho any amin'ireo ray aman-dreninao tsika. Dia mba amintsika amin'izay moa e. Tongotsika hitsapititsy le trano. Andao e. Ay. Efa hariva sahady ty ny androko. Ho gaga angamba izao ireo ray aman-dreny hitantsika. Mbola tsara ve no zandry demondra? Ie. Na dia somary marary aza ny lohako. Ary efa ty an-tranontsika. Matotra ihany ka izany ilay teninao teo. Tena faly be. Ka andao ary ivoaka e. Zao nareo manaraka fotsiny fa za no miresaka aminy. Oka mba tsy asiana ranomasy ty fiaonana ity raha azo atao tena oka mihitsy. Eny ary. Andraso ary dondoniny. Oe, salama daholo tompoko. Salama tompoko. Tsara fa misaotra tompoko. Ianao no renina matokely demondra ve? Eny tompoko. Fa misy inona? Mandrosoa tokoa aloha e. Dia omeo toerana kely angereo olona ireo ry demondra. Esoa reny zavatra eny ambony seza ireny. Miala tsiny rehefa somary mikorotana kely ny trano tsy misy tsiny re. Izay aza miala tsiny satria nanampoka anao. Ka inona ro ny zato antondehanareo arivariva e? Ty tovolahy fimpininy ty tokoa ve izany no olon-tiany sa iza? Dia nareo ve izany ray aman-dren'ilay tovolahy raha tsy mahadiso? Ny olana kely fotsiny mantsy dia mbola tsy ny raha fa avy ny asany rainy. Tsy olana izany ka. Fa tsaratsara fotsiny raha ampitaina ho aminy ny resaka. Eny tompoko. Fa izao re misy zavatra tena manan-danja tiana resahana aminareo ray aman-dren'ny diamondra. Fa mialohan'izay angamba dia tsara ihany raha mifakafantatra aloha tsika. Ka izao hoe zato madamo zato no madamo Liliana, tompon'le toeram-piasana iasan'ny diamondra. Izany ray no Désiré Sotahany. Ary le tovolahy akaiky ny diamondra kosa no zanaka madama lahy tokana. Tsy mbola mpifankatia akory izy ireo faly mahafantatra tompoko. Izay koa toraka izany. Ay ve ianao le madama resahany amiko foany? Dia misaotra anao aloha madama fa dia tena tsotra sy tsara fanahy amin'ny demondra zanako tokoa ianao Tsy misy isorana re. Tena mazoto miasa mihitsy ilay zanako miasa ao aminao. Fa ny tsy azoko kely fotsiny ilay teny Ramsey Désiré teo hoe tsy mpifankatia zareo. Kanefa toa mifampisakambokambony ery sa mpinamana tsy mifankafoana? Ka eo indray tsika izao madama.
mety izy ianao iainy sy ho tony tsara fa izao ny fandehany dia izay no izy reto madama andriamanitra ka samy tsy nisy nanam-pony fandehany tantara moa na ny andanina ny ankilaniko tena loso izany marina nisy fotoana tokoa nke izany ahitan'izy io nijorojorona hatra teo am-bavahady teo nefa tsy nisy olona nresaka tamin'ny akory dia nisy fotoana koa izy nilaza fa nahita alika atao amin'ny efitranony tao ka efa nisy fananana alikaliko azy ka efa izy daholo moa izany ko fanano nifankaty taminy ary imperatra any amin'ny leralahany iny no nampiray andry zareo eo tokoa hoe azafady tena mbola tsy nahita n'ity peratra ity zary zareo raha tsy voazao ka izao aloha mbola tsy lasa tanteraka ny fanahany tompoky lahy fa mbola misaringotra amin'ity tontolontsika ity ary mbola manatena ny eona amin'ny diamondra izy tsy maintsy ampionana faramory zareo raha pitsoka mila miaraka makanontsika ko tena mampalahelo ny nahazo anjanako fa salama tsara veloha izy io toa ohatry ny hodinitsihany izany mantsy ny zavatra rehetra ny tantarainareo teo fa dia lozany mamihana ny oralahany maty io fotsiny efa fatany ka fa avy aloha izy aloha anao izay tiany eo moa tena lasa ray izy mirahalahy dia toy ny hoe fanjava ihany ny fandraisany any sahaza iolatra kely amin'ny tanan'io ihany no mahasamy hafa azy roa lahy tena tsy naposika ka aleo atao aingana tokoa ry zareo sao dia sanatria ho lasa adalo io ny zanako tsy ho lasa adalo izany izy ka izy indray aza hitako mahatanjatsaina be ihany ko eny mila atao aingana araka ny teninao tokoa loha satria raha tara kely tsika dia mety efa nentiny tompoky lananaraka azy dia mondra na dia izany aza nefa dia tsabako hoe tsy saro-piaro amin'ny saza rahalahy ny fanjavy fa iriny aza ny arahan'izy roko ary saza izay mbola velona no tiany andimby ny toerany diamondra mandeha any ianao miakatra any anefitra ao raha akaina aloha antsoko fotsiny ianao rehefa masaka ny sakafo hariva ary neny ry fanjava kosa ve mbola eto dia asainao miakatra sahady mandeha anaky miakatra indray fa efa vita ngeny resaka eto raha pitso ihany tsika dia eo anandray eny ary veloma daholo dia bizo fanjava malalako zao aloha aza ataonareo magaga loatra ny fihetsika izy roa ira ihany mantsy izy milalàna dia le rahalahy nefa nodimandry aza no ny arahany diamondra tena mampalahelo mba ataovy re tompoko izay mety fa sao dia diso aoriana loatra ka hidiran-dozy eo ny zanaka iny eny izay raha aloha efa lasa niakatra koa iny diamondra aleo angamizay angatadalana dia miomana fa mila miala maraintsika aoka mba tsy anao akanjo miloko menana toy izany fa mba fotsy no anaovana amin'ny orampitso dia mitondra ihany koa labozy iray lehibe avy ka izao amin'ny fitorany manaingitsika mbola hanentsika ora manko tsy azo atao tsony mantsy ny fomba raha vao misandratrandro tena tsy azo atao dilany mody masoandro koa nefa eny tompoko dia izao koa tsy mahazo mitazona n'ilay peratra mihitsy aloha diamonja fa aleo hijanany amin'ny saza ihany iny izay fa raha pitsika mifankahita eny ary tompoko fa dia soavany alina daholo diamondra ahoana zary neny efa vita homana vendry aho efa zany tonga izany angely olona efa hidina mihitsy io ka fa hoaiza marina hoantsika misy dia tsy maintsy alehantsika re oay fanjava sy madamy re nitazako avy eto ambaravarakely re andrasy tsy anaiko io bonjour madame bonjour fanjava bonjour tsara ye tonga dia midira daholo ary eo anaty fiara dia andaontsika andefa mandroso ny ora sy ny fotoana fanjava fandeha aiza hoantsika andeha ho any ambany vorontsika ry diamondra fa ninany fa nareo aloha enjana raha anao fangala-pery mbola tsy mety mihiny ny saiko hatramin'izao inona ny tsy no misaindrika hoe mpianaka ianao sy madamako dia maninona zao nanao sineny mahabe ohatra reny ka fa nga za tsy mendrika anao zanaka ka ianao tsy inona may manafina beko mandeha tongotra kely sisitsika dia tonga ry diamondra ary maninona tsy amin'ny toerana be fasana be atytsika ary fanjava raha pitso nge ny fetin'ny olo-masina sy fanateram-boninkazo fa tsy androany manarahana fotsiny re dia alamino tsara ny saina ka za matahotra mandeha amin'ny tony fasany tony fa mampanofo ratsoko efa eto re za
ilozako vetivety amin'ny mama io angamba aloha ianao fa miatso ahy tonton e. Zao rehefa manome topy dia tatany dia mondra ary entito aso izany e mahaiza fotsiny manampitamby azy indrery tonton hitanao fa zay dia tafaverina dia mondro ahoan'izay ry fanjava omeo any tananao tantanako dia akipio ny masonao fa hoentiko iny amin'izay toerana ray izay ianao fa hoentinao aiza koa zao zaka tsika ngeka ety am-pasana tsy misy afa-tsy fasana ny eto amin'ny manodidina eto mahatokiry ianao hoe manaraha fotsiny eny ary avitsoro moramora amin'izay ny tanàna se avitsoro fa ampiona ny dia mondra amin'ny fanjava amin'izay azo aza taitra misy mitomanina reo fa mitony tsara daholo fotsiny zay nahoana kosa nafotsitra ny tanako hoe sa ve mahazo manokatra maso amin'izay vetivety aloha ry dia mondra aleo aloha ka toerana tsara dia zay vao sokafanao ny masonao oay loatra ny nangatsika be tampoko izany nge zay hiratra amin'izay ny maso ka ndrikako tomaizina be tsy fakahitana nge ny manodidina zany fa nentinao aiza zany ry fanjava ary iza koa iny lehilahy manao akanjo fotsy manjelanjelatra manatona iny otry toa fanjava fa taiza koa ny solonao akanjo vetivety teo hafa mihitsy ange zany pozinao zany dia mora tsy afaka ny iray lalana ntsontsika manomboketo satria efa samy manana ny tontolo nametrahana azy ety amin'ny toerana nanotriana ny nofoka ianao zao tsy azoko ry fanjava sa ve misy surprise tianao atao amiko dia mba manantony eto akaikoeto moa dia mora tsy afaka ny fahanakaiky ntsontsika fa efa samy manana ny toerana sahaza azy ianao moa le vehivavy mahery fokeliko sady tia no aloha tiako raha tena tia ianao dia malika ny zava-misy na tsy hoeto ntsony aza amin'ny mafanjava dia aza manay aloha fa efa io ny soloko vonina ny tianao mihoatra noho ny tiavako anao fantatro fa tia azy ianao ka tiavy toy ny tiavanao azy satria iray ihany zay fanjava ianao ny fantatro ary ianao rery ihany no tiako fandeha aiza marina nefa ianao fanjava ihany ny sahazy omeko azy ny anarako satria iray ranoko izy dia mondra tsy afaka mijanony miletontsony fa efa ody any amin'ny mandrakizay misaotra ary dia mondra misaotra no ianao mantsy dia afaka mandeha tanàna amin'izay ny fanahako apetra eto ny fasako le rozy ary hotsofoko rano ihany koa le peratra tsofoko ilay fanjava faharoa eo amin'ny ratsan-tananao amin'ny andron'ny mariazy nareo tsofoko rano nareo io koa ny reniko izay tena tianao azatonana fa zaho koa tianareo rehetra mahaiza nyfankaty fa izany no ampandro ny fanahako be tanàna foleo voninkazo tokana le toerana nyfankahitantsika ny faniriny ny tandiny ny fahasambarako any amin'ny misy izay fa andeha ary dia mora efa misokatra ho ahy ihany koa ny varavarana fanjava mijanona moa aza velanao rereto tsy rery ianao ry dia mora aza mana fa ho ampoka fitiavana noho ny teo aloha ianao fa tsofo rano andeha fanjava ho oay misy azavana be mendrika varavarana tokoa io tazako io dia efa tsy anisan'ny velona tsony tokoa ve izany fanjava ondray tena marina ka izany le hoe fanahy izy dia izaza lalany tokoa ve izany io velona io fa fanjava ty efa ody any amandrakizay ty fanjava tena maty vokatry ny fitiavana tokoa ve izany ianao fa mba iza loatra ary izany vehivavy izany fanjava manaiky ary ahy velo mamara-biao izany malalako izany mandria-piatana misaotra anao tamin'izay rehetra vitanao tamiko ianao nanisany nanome ny ady-pisina indray ho an'ny fiainako fanjava avelao aloha hitomany ianao fara misaotra ary dia mora
Veloma mandra-peo ny izany mahalalako izany. Iny fansotrana kany amin'ilay hazavana be fanjava dia iny izy fa mihailefy sy mihamanjava. Fanjava. Dia mondra okakizay oka moa izay izay nge mbola eto foany. Oay, efa katakila batopasany ty viniko ty. Ato izany misy nofo mangatsika an'ilay fanjava keliko. Andao amin'izay tsika hiala teto fa mbola io ilay sila ny amen'ny banky. Ndao dia mondra. Madama, avelao aloha eto. Indrisy ry fanjava. Indrisy. Avy aloha aloha izy eo fa areto daholo le laposiany aminareo dia ampetao amin'ity zavatra ity. Ataontsika eo amin'ny sisipasana indreny rehefa samy maty daholo le lafo. Dia izao koa mbola afaka miraro soa azy farany nareo. Dia avoay le voninkazo any amin'ny sesy zaza. Mila miara-mametraka an'iny eo andoha fasany ianao sy dia mondra. Ary farany miara-miombavaka tsika ho fanaovam-beloma farany azy. Okizay ry demondra, isotrano ianao? Okizao ry zaza. Ndao ary ara-metraka n'ity voninkazo ity tsika, ndao. Ndry izany nametraka n'ity teo ambony latabatra. Ka ndao ary ve misy ny sarin'ny fanjava eto amin'ity takela-bato ity Izay vao voadiniko. Io tokoa ianao mbola mitsika mandriam-piadanana ary fanjava. Voapetraka marina ilay voninkazo dia nitoraka ty taotratrako demondra. Okizay ry demondra, okizay Mirotsaka indray izany orana izany. Ka aleo ary ho faranana amin'ny fanaovam-beloma farany amin'izay kosa Vita iny androany fa aleo ngamba angatadalana amin'izay izay ry dada sy neny demondra. Be misaotra betsaka ry izy mianakavy mino angamba fa ilamina amin'izay ny fiainan'ny demondra. Izay lokiry demondra. Efa fantatsindry ireny ny marina rehetra ka mahaiza amin'izay manamboatra fo. Mbola io koa eo ny rahalahy ny vonina ny ity andry. Izany naingako tamin'ny dada sy neny anarena teo anaty voninkazo any fanjava ny voako ny trano kanefa zava-kafa ny lazaiko tamin'ny zareo. Eny mino aho fa tsy hamety sy niaro zareo. Aiza ho aiza tokoa moa izany misy an'ilay fasan'ny fanjava. Toa etsy aloha etsy angamba izay raha tsy diso ny fitadidiako. Io tokoa eny tena io ilay takela-bato misy ny sariny. Fanjava ndraikako io iza koa izany nikika ny soroko izany. Za ihany nefa ina ary ty taitaitra be ty. Sahaza ianao koa manaitra ka miala tsiny ary re. Eve ianao koa nakaty anaty boninkazo an'ny fanjava sy papana tondeko aty ka dia zao zana hitanao io. Ka manaona tokoa aloha zao ianao ary demondra. Efa nampionina ny foko ary sahaza. Efa nampanaiky ny zava-misy ny saiko. Fa mahandro fanateram-boninkazo ny androandroany dia ozy aho hoe rary ndra mba mandalo aty. Tsara zany ka. Azonao antsoina hoe fanjava konga samy misy fanjava ny anaranay mirahalahy. Fa izany hoe ny anazy lasa anarana fiantso mihitsy moa izany. Tsy mampanina anao tokoa ve ny atsokanao amin'izany anaran'izany? Efa hoe tsy maninona ho ako. Eny ary fanjava koa. Raha manaiky tokoa ianao dia ndao hiara-hinana zavatra mangatsitsika kely aloha avy eo ianao ateriko monty. Tiako be mihitsy ka. Izay sady ve rangatsika dia tonga. Fangahy ianao mbola tsy mahasaraka ka. Ny andro azo ty vao maizina ko. Way, inona koa toy ny lazaiko. Aza manary efa mihaona eo foana tsika Eny ary fa mandram-piona indray soavaly ny demondra. Sahaza tena tsy mampino hoe olona roa samy hafa ianao sy fanjava. Ohatrany hoe fanjava izany ihany le nitondra nanandehandeha teo. Fisaka ilay nanatitra indry teo. Le efa maty ve iny sa le mbola velona? Eny koa izany dia mahita lazaina mihitsy ka aiza koa nisy angatra hitondra fiara. Iza ny mahalalako.
izy azy iny efa maty kanefa mbola nahavita nambabony fondry ihany izy vitribitrika iringa dia mondry izany iverina hiasa amin'izay izany fa inona moa no tokony tsy hampavidrika ao izy madama ka ireny zavanitranga tamin'indry voatsely reniko eny tsara rehefa nahay namadika pitsindry sokoa fa teo fanjavana melombelona indray fanantenako raha tsy izany mety tsy mbola hita madama mijoro tahaka izao fanjava sahaza re gaga mantsoko fanjava ny atsoko azy manomboko izao ay satria raha ihany izy mirahalahy rehefa nanaiky ny andimby azy raha teo sahaza ay ve dia efa milamina izany ny aminareo roa kely tsy nanano sarotra any ny tiany sahaza satria ohatra fanjava ihany izy efa mifampiresaka tsara izay ary tsy hoe akory ny endriko fanjava eny aminy ihany ny tiavako azy fa ny amin'ny mahasahaza azy koa izany ka izy io eny mahafinaritra ny mandrefa efa mifankahazo tsara nareo fa zao tokory dia mondra misy zavatra tiako omenandry ato ndraso izany madama ireo sokafy hoe otry tokiraro avodin-tongotra sy roby tsara tarebe fa misy ina nefa androany dia nahavatra ny vity an'ireto zavatra reto mihitsy madama misy fotoana saiko vonjendry retsy tena important be le izy indrindra fa ho an'le olona ho vonjendry ihany rendez-vous momba ny asa ve izany ampanaovinao azy izany sa inona dia ahoana ny hoe tsy maintsy manao an'reto akanjo reto mba io sy homanana mantsy tsy dia mila fiomanana be manao ahoana akory ilay zavatra ho atao any ka any re dia mondra mahita azy dia ety koa ny saika adiniko mila mamonjy io fotoana io koa ireo raha aman-drenindry fa inona daholo ary izany ka aiza ary ilay toerany ndraso tia amin'ny taratasy kely ity ny toerana sy ny ora dia izao dia tandremo so dia tara fa somary sarotin'izay ilay olona mifanao fotoana amindry ihany ory madama tao androany tolakandro ge izy ity afaka ora vitsy rehefa aveo ihany azy indry dia mila miomanako eny ary raha andady koa mantsy dia tsy nisy dikany kory ny vitanany madama nyreto dia mantoky andry zary dia mondra efa misy fiaranatitra andry eo zay eny ndray madama nahoana koa ary izany ataony madama izany tsy fomba mihitsy manampitampoka ohatr'izao fa dia azy izay nahazo azy androany ary andraso tokoa aloha atsony dadasiny dia asaina miomanaingana so tary eo izay vao afa-parahaka eo otry to tsy mandray telefona na hidadana neny fa misy inona ary izany efa tsy afaka niody akory ampilazandry zareo aleo raha ngahy elana tsiny fotsiny madama rehefa aveo hoe tsy azoko an-telefona ny dadasineny ao an-tokotanin'ity toerana manoloana ity izany ilay olona miandry ara arak'ilay taratasy kely meny madama mba iza loatra ary izany olona mifanao fotoana amiko izany marina raha tsy mitobotoboka be izany foko izany andra leo hiditra amin'izay otry fa tsy dadasineny ve ireo tazako mitsoro eo afovoan'ny zaridaina ireo sady manao akanjo mihaja be zareo izany misy rozy mavokely marobe narafitra ho fo lehibe koa itsy afovoany itsy finona daholo ary ny dikan'izao dia mondra maka toerana eto aloha ndry ary ho aizandray izao hidady iny vetivety ihany re izy dia hiverina eo hoay fa tsy fanjava ve iny eloavan-dadalàlana iny ay tokoa moa efa fanjava ny fiantsony dia mondra azy iny fa tsy sahaza tsony izany indray marina ny saika ny vatom-po fanjava ary to tonga dia nandoalika tamin'ny tongotrila teto anatreako ianao dia mondra eto anatrehan'ireto ray aman-dreninao reto no ilazako aminao fa vonina ny akanao vady horavaka ny tokantranoko satria tiako loatra ianao tolotra anao marika izany fitiavako izany ty peratra ity ka manaiky ve ianao fanjava tena tsy namposiko manaiky ary fanjava manaiky no ravako ny tokantranonao oay sambatra ary dia mondra marian'izany tenao izany izany tena sambatra ary fanjava ka eo ary ampidiriko amin'ny tananao ty peratra ity eo ary fenao ty aloha dia enzana raha anao mise en scène tena tsy kopy mihitsy tsy mampino
ohatra nyreny hoe voamaly ireny le rahantsika makotrokotroka be iny nefa fofiry volana tsika aza moa ty efa eo ampiandrasana ny fahatongavan'le vahiny kely tsika sahadiko sady efa manana orinasantsika manokana koa ianao tokoa nge tokony tsy akatra ty ampiasana tsonotry de mondry tokony amitsaka any an-trano amin'izay za koa ve moa dia vita asa be manao ao antsony fa de makaty ihany aloha enina de hoe anohananao arak-hevitra fotsiny aza de miaika anao mitsy aka fa ilozako vetivety aloha ndre fa mbola misy dossier tsy maintsy reviseko ihany koa mantsy ao mazo to ary iny ary sady oatra misy mpivady kely nitady azy izay koa tonga ao resaka angamba aloha de anatona anao ihany raha misy zavatra tsy tapako tena fahasahirana ambeo ny azy mivady tonga ao fanjava tena mampalahelo ny talao mafy tamiko mihitsy angely madama teo mba handraisantsika azy ireo ato amin'ny orinasy reto aminao reto zany dossier any ie nyle madama ihany aloha ty ampelantanako ty fa le raha mise matsy tsy mbola niraisiko hoe otry fa tsy ary toataitra be ianao rehefa nandinika an'le sary eo amin'ny CV fa misy inona fantatro ty vehivavy amin'ny sary tery de montra zany namanao ve sa andraso hoe dinako any mihitsy de aleo angamba tonga de asaiko mandrosy any koa le raha mise mana raha hoe ianao raha mise andrekako eo to fanjava fa misy inona noatra mivalo arika hafafy zany malalako ka tsy maninona ka fa tsy napoziko fotsiny hoe le tozy le olo tiako fahiny le namitaka sy nandratra ny foko ny vadin'le madama kely aona tsara ary enonao io tokoa ngeny everiko fa efa lasa nandray an'le madama kely vadiny sa efa avy nyresaka nareo lalina zany marina ka ohatran'izany nahazo anao zany koa ngeny tsy nahateo de mondry tsy disiko ny eritreritro fa tena le vehivavy nampitondra fahorinan'ny rahalahiko no nambatsono braonao ioko inona tsara hoe fanjava zany vao hitako hatreo amin'ny rindrim-pitaratra fotsiny hoe izy de tsy niditra izy indray moa tafatsangana avy hatrany vao nahatsinja saika hanokatra ny varavarana kanefa nemotra indray de ina zany ny atao tojo mantsy nitady resaka tamiko fa nitsoahako fotsiny ane tsotra ny any teny kory de mondra raha ny amin'ny vehivavy io fa ny fanapahakevitra momba ny tojo ny tsaiko tsy mila ny ho ato amin'ny orinasa koa na ny mijery ny tavany io aza mantsy mampaharikoriko de inona zany no lazaina andro zareo tsy tony mamaly faty ve zany ianao nga moa anao inona azy zo fotsiny lazainao hoe tsy mandray tsony ny orinasa fa efa feno ny toerana oay tena rety manantona tsika reto ary zareo ry fanjavako de vitatsika tokoa moa zany ny tsy nandray ny fonan'izy roana de nandadila teo anloatsika azy izy mivady ohatrany manenjika ihany mantsy zany eritreritro zany rehefa nandinika ary fanjava saza ho azy tsara endry de mondra na ianao mantsy na ifanjava rahalahako samy efa niladilady sy ny taloha teo anatrenin'izy ireo koa fa nidinitsy regny lakalaka marina ny fiainana ka iza monina nampo hoe zao fitsombadiky ny tantara nga misy hafa-mainy zany eto amin'ny ty fiainan'tyry de mondra fa ny somary nampime sy nahatonga sainana ao de ty hoe nysaraka tamin'ny vadiny avy zany izy ireo zao tafaraka izao ny andray le neveran'le vehivavy aho fanjava ny nampome ako ka fanjava ngenao fanjavako sahoana zany tokoa kay moko fahajanony ihany aloha zany resaka zany fa ty vakansatsika telo mianaka ho any sisy ty aloha zao ndeha ho manany ny farana teo peratra mistery nosoratany Nahasy sy Tokina novelomin'ny Antsaravaka eo ny mianjany ireny Anjarliva niaraka tamin'ny Faly Rakoto ary Sinaiza Roland Ramanatsonina ndray feo Anjarliva ny Nana Totosa